zavatra ny faritra Anosy amin'izao fotoan'izao ny asandalo zany eto indrindra nisy olo tena ny folo amida malagasy zany hoe miaramila sy ny zandary tarihany kabinet ny sekretariat-panjakana metitiny gendarmerie-pirenena ny général de division Ranaivo zany miarabana ireo tomboka manahoana zay fanambarana mikasika ny trangan-javatra any amin'ny faritra Anosy izay eto nareo manana ny zava-misy sy ny resabe miseho amin'ny ana manjery sy ny gazety antsoratra mpiseho isan'andro tany amin'ny faritra Atsimo Atsinanana dia manome an'izao fanazavana ofisialy izao izahay ato amin'ny folo alin-dahy. Roa volana lasa zay dia nifanesy ny asan-dahalo na Vereza na Omby Anarivo sy faharatrana fokon'olona ary nahafatesana mpitandro ny filaminana izay miezaka hanakana izany asan-dalo zany. Misy nihetsika natao ho fandraisana andraikitra ary nisy ny nahitam-bokatra, nisy ireo dahalo voasambotra sy ny omby tafaverina tamin'ny tompony. Tafiditra tamin'izany nihetsika fampandriana fahalemana ny faritra Anosy sy Atsimo Atsinanana iny nanomboka tamin'ny faran'ny volana May izay mbola mitohy hatramin'izao ka nahazoana omby miisa 900 tany amin'iny distrika ny Amboasary Atsimo iny. Nandritra izany hetsika izany no nisian'ny fifandonana mahery vaika ny asabotsy 7 Jona teo ka nahalavon'ireo folo alin-dahy nahitana miaramila sy zandary tao amin'ny tanàna atao hoe Bekolitsa fokotanin'ny Aboazo commune ambanivohitra Bekofafa distrikany Befotaka Atsimo. Vokany lava perinasany miaramila 9 ka 5 zandary ray tafika malagasy ary 2 naratra. Mbola misy ihany koa 4 tsy tafaverina miaraka amin'ny namany hatramin'izao. Tsy mbola nahita-baovao maro-potitra kosa mikasika ny maty na naratra tamin'ireo dahalo mpifanandrina. Hatramin'izao dia mbola tazomin-dry zareo ny razana ary manao fiantsina amin'ny folon-dahy ireo dahalo raha sa haka ireo razana ny folo alin-dahy. Izany fitazomana razana izany dia mifanohitra amin'ny toe-tsaina sy fomba mamalagasy. Koa manomana izany handray fepetra entitra ny folo alin-dahy hamerenana faran'izay angana ny fandriampahalemana ary amongorana ihany koa ny asan-dahalo manerana ny nosy. Isambotra ny mpandika lalàna ary anatitra izany amin'ny fitsarana. Mihoatsy koa izahay ny fiaraha-miasa manam-pahefana sy ny olom-bofidy anatoerana mba anamorana ny fisamborana ireo dahalo ireo. Eto dia miondrika ampinajany izahay manoloana an'ireo rahalahy lavo teo am-panatanterahana ny asany ary miara miory amin'ny fianakaviana izy ireo izahay mirary fahasitanana ihany koa ho an'ireo naratra. Eto am-pamaranana ho antsika miaramila ato amin'ny folo alin-dahy mampahery antsika trany anatanteraka ny adidy masina ho an'ny tanindrazana. Tsy irery anareo fa momba anareo hatrany ny lehibe isan'ambaratonga. Ya disorana ny général de division Ranaivo tariny kabinetra ny sekretariat fanjakana mitidy gendarmerie-pirenena nitondra izay fanambarana izay sorana ihany koa nareo anivon'ny folo alin-dahy zany tonga nitondra an'izany afatra izany tetotoizantsika aloha zany ny vaovao an-tsary satria dia mbola tantara mitoizany iny fa andraindraiky ny folo alin-dahy manoloana izany asan-dalo zany tsy any amin'ny tapiny Atsimo Nosy ihany na ny Atsimo Atsinanana fa manerana ny Nosy.